Salama daolo androany isika de ndao ndaira hiresaka trangan-javatra izay matety piseho tsy voandroany moa izy ity fa efa hatra amin'ny ela tsy inona moa izany fa trangana fisolokina izay amin'ny fandefasana olona miasa sy mila ravinahitra any ivelany any satria mantsy amin'izao fiainana efa sarotra izay iainan'ny voaka malagasy dia tsy vitsy amin'ireo tanora no te hiasa sy manonofinofy mba hila ravinahitra any am-pitandranomasina any ka eo indrindra ireo mpamitaka sy ireo mpisoloky no manararaotra manjono azy ireny amin'izay fampanantenana isan-karazany amin'ny asa ho atao any am-pitandranomasina izay ka tafaroboka moa izy ireo ary avy hatrany tsy manontany etsiro akory fa miditra avy hatrany amin'ny fandaovam-bola isan-karazany ka ny pitsopitso no mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa isan'andro eto tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary matetika isika maheno sy mahazo fitarainana isan-karazany amin'ny ireo zaza izay voasoloky indrindra fa ireo zaza izay monina sy mipetraka any ambanivohitra any no tena voajonony ireo izay mpanao ratsy amin'izay resaka fisolokina izay midina antsehatra mihitsy ireo mpisoloky mandeha eny ambanivohitra eny mandresy lahatra sy manentana eny anivon'ny fiarahamonina amin'izany hoe fampanantenana asa any am-pitandranomasina izany ka milaza moa izy ireo amin'izay fotoana izay fa ambony be ny karama any am-pitandranomasina ka amidio daholy izay azo amidy ary angony ny vola fa hikarakarana ny taratasy mba hahafahanareo misitraka an'izany fandianana miasa any am-pitandranomasina izany vantany vao mahendro an'izay resaka fandangolangona sy fandresen-dahatra izay ireo ponina izay monina any ambanivohitra any dia avy hatrany resy lahatra satria samy tia hanan-karena daholo moa ny tsirairay ary indrindra fa izany asa any am-pitandranomasina izany dia asa izay azahoana vola be ka tafaroboka izy ireo ary mivarim-pananana mihitsiny mba handoavana an'izany vola handehanana hiasa any am-pitandranomasina izany milokaloka fatratra ireo mpisoloky fa tena mahatafavoaka olona mandeha miasa any am-pitandranomasina any misy moa ny milaza fa ny havan'izy ireo mihitsy ny monina sy mipetraka any am-pitandranomasina any ka miara-miasa amin'ireo izay mpampiasa any am-pitandranomasina any ka tsy misy atahorana ny amin'izany hoe tsy fahalasanana izany fa rehefa mandoa ny vola fotsiny dia tsy maintsy lasa miasa any am-pitandranomasina izay nefa izy ireo dia tsy misy olona any am-pitandranomasina akory fa ny samy ao Madagasikara ao ihany no mody mamorona anirony karazana compte fako irony mba hoentina handresen-dahatra sy hampiresahana an'ireo izay olona voajonon'izy ireo ka mody milaza fa hoe any am-pitandranomasina ny sasany kosa mody milaza hoe ambasady ka izay no mahatonga an'ireo vola izay haloha ireo mba hikarakarana an'izay fandianana any am-pitandranomasina izay ao ihany koa ny sasany izay mampanantena an'ireo zaza fa efa misy avion spécial izay hitondra anareo vantany voatonga ao Antananarivo renivohitra ao ka avy hatrany dia mandeha fa ny mahagaga nefany dia tsy misy anirony karazana procédure na fanamboarana passeport sy ny maro hafa irony fa avy hatrany dia mandeha andafo ireo izay mpisoloky ireo velombolo sy velom-panantenana araka izany ireo ankizy izay voajonon'izy ireo izay amin'ilay hoe avion spécial izay hitondra azy ireo ho any am-pitandranomasina izay tamin'ity indray mitoraka ity dia nampanantena ireo mpisoloky fa ndeha hiasa any an'Allemagne hony ireo zaza izay nisolokin'izy ireo avy any ambanivohitra any tahaka ny niseho tany andapa izao dia zaza manodidina ny 5 eo no voasolokin'izy ireo ary nakan'izy ireo vola manodidina ny 4 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 7 tapitrisa ariary ny zaza iray tamin'ireo zaza izay voajonon'izy ireo izay ka rehefa atao tombatombana amin'izay zaza 5 izay dia maromaro sy lavitrisa ihany ny vola azon'izy ireo tao anatin'ny herinandro monja iny fa velom-panantenana ireo ray aman-dreny sy ireo zaza ireo nividy entana isan-karazany sy ny valizy ary niakatra avy hatrany tany Antananarivo renivohitra tany
tahaka an'izany ihany koa ny zavanitranga tany Bealanana tany izay nahitana any Zaza 20 be izao no voasolokiny ireo zay mpanao ratsy amin'izay asa fisolokina amin'ny fandefasan'olona hiasa any Allemagne izay fa io moa zany tsy tokony homenatsiny ireo Zaza ireo fa noho tsy fahalalana amin'izay fitadiavan'asa sy ny fandehanana miasa any ampitandranomasina izay no nahatonga azy ireo no tafaroboka nandoa anireo vola be isan-karazany ireo ary tsy nahafantatra ihany koa izy ireo fa ny fandehanana Andafy neka mila fanamboarana passeport ny voalohany dia eo ihany koa ireo karazana entretien d'embauche isan-karazany izay hatao ary indrindra fa ny fandehanana any Allemagne izay dia mitaky diplôme sy ny fahaizana langy satria raha vantany vao tsy mahay an'izany ianao dia tsy tafiditra miasa any Allemagne izay eo ihany koa ny fikarakarana any visa sy ny fanaovana procédure zavatra isan-karazany fa ho an'ireo mpisoloky dia tsy misy an'izany rehetra izany satria asa miavaka kely sy spécial no ataon'izy ireo ka tsy mila an'izay rehetra izay fa ny avion spécial izay efa miandry ao Antananarivo renivohitra ao fa vantany vao tonga Antananarivo renivohitra fotsiny dia iny avy hatrany fa mitsofoka anaty avion dia lasa ka izay no nahatonga anireo ankizy vavy izay maromaro voajonon'izy ireo teo ihany koa ireo ankizy lahy izay tao anatiny izay listiny ireo ankizy izay voajonon'izy ireo tamin'ny asa ratsy teo amin'ny resaky ny fisolokina izay rehefa nandeha moa ny fotoana dia aririrany ireo olona mpisoloky ireo foana ireo Zaza ireo rehefa tonga tao Antananarivo renivohitra itao fa tsy misy ny mangirana sy ny marimaritra iraisana izay mba azo tsapain-tanana manoloana an'izay fandefasana anireo Zaza ireo hiasa any ampitandranomasina izay tao mo ny fandefasany ireo mpisoloky ny karazana irony passeport irony tao anatiny tambazotran tsirasirany izy ireo tao izay nilaza mo izy ireo fa efa vita ny passeport izay handehananareo nefa ireo Zaza ireo tsy mbola tany amin'ny intérieur mihitsy hanamboatra an'izany passeport izany nefa i raha mahita sy i raha mahalala fa ny fanamboarana passeport izany dia mila anao tompotenany mihitsy no tonga miatrika an'izany fanamboarana passeport izany fa tsy misy an'izany hoe efa hanamboarako ny passeportnao fa tsy mila mandeha amin'ny intérieur intsony ianao manamboatra an'izany vantany vao tsy nahita ny mangirana amin'izay rehetra izay ireo Zaza sy ireo iray aman-dreny ireo teo izy ireo vao tonga saina fa kay tena voasoloky tanteraka izy ireo fa talohan'izay dia samy nanantena avokoa ny tsirairay fa mbola ho any Allemagne izay izy ireo ary hamiratra ny ho avy satria tsara moa ny karama any Allemagne raha vantany vao tongany ireo Zaza ireo ka noho izay tsara ihany ny mampahafantatra sy manentana atsika rehetra na ny ambanivohitra izany na ny andrenivohitra tandremo ihany fa ny mpisoloky amin'izao fotoana izao dia tena efa tsy kely lalana ary miha mahay foana ireo mpisoloky amin'izay stratezika ampiasain'izy ireo zay mba hoentina handresendahatra anireo olona izay tian'izy ireo hojonoana izay ka aleo ihany manadiady na dia ataon'olona hoe tia karokaroka aza toy izay manaiky fotsiny amin'izao rehefa aveo dia very vola ny vola neka sary-pitediavany ary na dia very ariary zato aza dia mamparary fo indrindra fa very izany vola be amanetsiny maro izany ka dia tena mampanahirana indrindra fa amin'izao fotoan-tsarotra sy ny fotoana hidirana amin'ny fahavaratra izao izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa na isan'andro eto tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa